Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Tsarovy i Jesoa Kristy. Tsarovy Jesoa Kristy. Zany no asongadiny izao mofinaina izao raha fihezina. Timoty faharoa, toko faharoa, ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Tsarovy Jesoa Kristy. Zany raha teo no antso manomboka ity mofinaina ity. Antso ataon'i Paoly apôstôly ho an'i Timoty zanany amin'ny finoana kanefa notondrena hitondra fiangonana. Mampiomana ny Timoty amin'ny mampitondra fiangonana azy Paoly mba hiatrika fa mety hiatrika zavatsarotra sy zavatra manahirana. Ary zao no antsoantsony Paoly. Raha mahitsika eo amin'ny andininy fahatelo dia hoy izy hoe miara miaritra ny mafy amiko tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesoa. Raisina ho toy ny miaramila ny mpitory filazantsara ka hiatrika ny mafy, hiatrika ny sarotra, hiatrika fiaretana sy faharetana ary fahoriana mihitsy aza. Noho izany mba hampaharitra ny mpitory, ny mpitondra fiangonana dia omena torohevitra izy hoe tsarovy Jesoa Kristy. Eo anatrehan'ny mafy izay manjo anao dia tsarovy Jesoa Kristy. Jesoa Kristy ilay efa niaritra ny mafy tahaka anao ihany koa. Eny, mafy mihoatra noho ny anao aza. Tsarovy Jesoa Kristy ilay noraonana, noesoana, nokapohina, nofantsihina. Eny, maty mihitsy aza. Saingy izay voalaza ny apôstôly Paoly eto dia hoe tsarovy Jesoa Kristy izay natsangana tamin'ny maty. Resy ny mafy rehetra izay nanjo azy. Resy hatramin'ny fahafatesana. Ary dia taonina ianao hibanjina an'izany ho afaka handresy amin'ny zava-manahirana. Io fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty io, io fandreseny ny sarotra rehetra izay nandalo teo amin'io, io no antsoina hoe filazantsara. Io no torian'ny apôstôly Paoly ary io no asaina torian'ny Timoty amin'ny mampitondra fiangonana azy ihany koa. Io Jesoa Kristy niaritra ny mafy io no nahafahan'ny apôstôly Paoly niaritra ny mafy, eny, niaritra hatrany an-tranomaizina mihitsy aza mba hiaro ny finoana kristianina, hiaro ireo mpino maro izay mpanaradia azy. Eo anatrehan'ny zavatra mpanjony olombelona dia ambara eto amin'ity soratra masina ity fa io Jesoa Kristy izay asaina banjin'ny mpino io dia maharitra fakapanahy, maharitra fizahan-toetra ary tsy mivadika. Eny filaza azy eto ary dia ny hoe hiaraka manjaka. Io Jesoa Kristy io ilay tsy mba mahazo mandany tenany. Na handà izao tontolo izao, na handà ny hafa sy ny mpiara-miasa aminao, eny na dia handà koa aza ianao. Io Jesoa io ilay mahatoky ka tsy mahazo mandany tenany. Riavako malala ao amin'ny tompo. Ry mpitory filazantsara, ry kristianina izay irahana andeha hitory filazantsara, tsarovy Jesoa Kristy. Raha tody sarotra ianao, tsarovy Jesoa Kristy. Misy zava-manahirana, miatrika fizahan-toetra, fahoriana, jereo, tsarovy
Jesosy Kristy. Amin'ny lalana rehetra izay izoranao, raha tojo fifaliana, aza mifaly irery fa tsarovy Jesosy Kristy. Raha ao anatin'ny fahoriana, mitomany fa tsarovy Jesosy Kristy. Amin'ny zavatra rehetra izay atao, amin'ny adiny finoana, aza miady irery fa tsarovy Jesosy Kristy. Izy no mampandresy, izy no hiara manjaka aminao, hanome anao ny sarom-boninahitra sy ny voninahitra mandrakizay. Mety misy manahirana tsy takatry ny fahalalanao na ny traikefanao tokoa ny amin'ny fitondram-piangonana na ny fitantanana sy fitarihana fikambanana na ny sampana samihafa. Misy fotoana ianao mamoy fo, kivy, ary toa ambeti-teninao mihitsy ny hoe za tsy mahavita tsony ametra-pialana to tsy vitako irery ty. Ry havako, aza mentehitra amin'ny fahalalanao na ny traikefanao fa tsarovy Jesosy Kristy. Aza miasa irery, aza maneho ny tenanao ho mahery, ho matanjaka, ho mahay ny zavatra rehetra fa tsarovy Jesosy Kristy. Izy ane anampy anao, anolo-tsaina anao, ampahery anao, ary indrindra amany olana izay atrehanao. Izy no efa nahita fahombiazana teo amin'ny hazo fijaliana. Izy no efa nampahomby ny fitoriana filazantsara nataon'ny apôstôly Paoly fa izay, ary izy no mampaharitra ny fiangonana masina miteto vanim-potoana manahirana samihafa ka izao mbola tratrantsika mandraka ankehitriny izao. Io Jesosy Kristy efa nandresy ny fahafatesana io, lay ivo sy votoatin'ny filazantsara, io ihany koa no hitarika anao, ampandresy anao, ampahery anao, ampahomby anao amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Aza miemotra, mikeleza aina, milofosa, torio ny filazantsara ambarao ny famonjen'i Kristy. Dia ho n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Ry Andriamanitra rainay ao amin'ny Jesosy Kristy ilay efa nandresy izao tontolo izao. Ianao no niteny taminay fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky, izao efa naresy izao tontolo izao. Dia tsaronay ny nandresenao ny hazo fijaliana, ny nandresenao ny fahafatesana sy ny fasana sy ny fahalovana, ary mba amin'ny endriny rehetra. Ankehitriny izahay dia mibanjina anao, hiara-belona aminay, hiaraka hamakivaky ny fiainana aminay, indrindra amin'ny fitorinan'ny filazantsara, dia mampahatsiaro anay ny teninao hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia tantano amin'ny sandronao mahery, amin'ny tanànao tsy toy izahay ry Tompo Andriamanitray. Jereo sy tsinjovo mandrakariva amin'ny lalana izay rahanay mizotra aminao. Ireo mahantra, mahonena, ireo mitady izay harapaka, ireo sahirana amin'ny fivelomana, ireo tsy misy mpiady, tsy misy mpiantra. Andriamanitra hiantrao ka mba jereo ireo madinika ao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo tia anay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.